Salama iaby. Ngay zany de tsotra fotsiny resako eto androany. Mahatonga anay miteny, mitabataba eto amin'ny tambazotra sosialy, eto amin'ny Facebook. Raha ataoko angamba, raha nisy anay aty ivelany, ny gasy aty ivelany, raha tsy diso za de any amin'ny 10 000 amy ray alina any angamba gasy aty ivelany. Efa mipetraka aty ivelany, efa manoro-ponenina aty ivelany, efa miasa aty ivelany, any amy ray alina isa any angamba. Fa ny miteny momba ny fiainam-pirenena, momba ny Madagasikara, de raha azo isaina mety 5 eo angamba zahay no mpiresaka fiainam-pirenena sy ny mpiresaka Madagasikara aty ivelany. Inona ny antony mampiteny anay, mampitabataba anay reo olona 5 reo, tsy mihoatra ny 5 raha tsy diso za. Satria noho ny fitiava-tanindrazana, noho ny fitiavana atsika malagasy ray raha aminay, noho ny fitiavana Madagasikara zay efa mamenatra eran'izao tontolo zao, fa farany zay mahantra eran'izao tontolo zao. Zany no mampitabataba anay eto amin'ny Facebook, satria eto no sehatra azo ampitana ny zavatra tianao tenenina, azo ampitaina ny zavatra tianao tenenina ho anareo vahoaka. Zany hoe fitiava-tanindrazana no mahatonga anay miteny. 10 zahay no farafahabetsany no miteny eto. Zany hoe ny aman'alina zany tsisy miteny. Za tsy miteny hoe tsy de tanindrazana reo malagasy aman'alina tsisy miteny aty ivelany, fa mety ao anaty rehetra avelao ao rehefa tsy mety ho tonga saina, satria fa tsy fiainan'olombelona no iainatsika malagasy am'ty fitondrana mapara ty. 2024 amin'ny firenena rehetrarehetra miakatra ohatry zao, tsika miverina any amin'ny fiainana a 1947, tsy misy rano, tsy misy jiro. Zany hoe de normaly aminareo tam'ty fitondrana mapara ty. Miala elo anareo ny fitiavana anareo vahoaka malagasy maharay raha no mampiteny anay efa fiainana fa tsy rariny tsony ny iainany malagasy am'izao. Zay no mampiteny anay 5 reo sa tsy haiko firy, tsy mihoatra ny 5 fa ny akoatran'izay aman'alina teneniko zay de efa miaika atsika malagasy avelao hinany fatiny ao rehefa tsy mety tonga saina. Fa reo efa miadana aty tsy mena amy telestage, aty manana fahefana mividy anao rehefa miasa, aty tsy miaina tsisy rano zany, milamina tsara. Fa raha tsisy fitiavana anareo zahay de nidinay koa io vavanay, de ze mandroanareo mandroanareo, fa noho ny fitiava-tanindrazana tompoko no mampita. Au contraire nefa zavatra azonay ompa, kafara, miseho milay, de alaza zany toetraina malagasy. Isika malagasy zany farany voa amy toetraina eran'izao tontolo zao, tsy misy ilana anazy amy resaky toetraina amy eran'izao tontolo. Ny olona maneho fitiavana anao, mamoa gny sainao koa, ro andeha ompainao, andeha hanaovanao zavatra tsy mety aby zao. Amy lafiny ray nefa de zao, raha hiteny sarambabem-bahoaka malagasy zay nabadoina, satria na ny hevitry ny fampelezan-kevitra aza tsy hainy malagasy 90%, fa ny hevitry ny fampelezan-kevitra amy malagasy de zay mizara zavatra maro amy fampelezan-kevitra, mahavita anazy ndray andro ino tena hoe
tia tandrazana sy avita ampandrosa Madagasikara. Zany no raisonnement gasy critera hifidianany gasy olona anankiray milatraky fidina. Mampalahelo zany, tena mampalahelo. Za tsy andeha hanymetsina any malagasy vahoaka madinika zay manana an'izay raisonnement zay, fa ny tena mampalahelo de ireto olona azo lazaina nianatra, mahalala, manampahaizana, de miaro be izao fitondrana zao. Zay tena zavatra mampalahelo ary tena mahagaga hoe mba toetsaina inona re no anatin'ireny toetsay reny anatin'ny lohan'ireny olona reny, mba betsiany ve ny miasa ao anatin'ireny lohan'olona reny. Tena mampametra-panontaniana am'ireo olona reo zany enany problème, fa tsy ary amin'ny vahoaka madinika satria vahoaka madinika efa nabadoina, efa tsy malala ninina, efa ao anatin'ny fahantrana, de na ny hevitry ny fampalehatsikevitra tsy hainy, na ny critera hifidianana olona anankiray tsy hainy. Fa ireto olona azo lazaina nianatra, manana pahalalana, gasy reto no mbola mikiry manatsara ny fitondrana misy zao, mikiry miaro ny fitondrana misy zao, na fa mamoaka chiffre azan'ny banque mondiale hoe Madagasikara ny fara-mahantra eran-tany am'izao, de mbola mikiry reto olona lazaina azo nianatra, azo lazaina nianatra, manam-pahalalana, mahay lalàna, mahay resaky ekônômia, mbola miaro an'izao fitondrana zao. Zay zany tena hoe mba toetsaina inona loatra ny atsika malagasy, mba betry inona loatra nao andohatsika malagasy. Zay fotsiny zany gn'anakay tiako tenenina, zay fotsiny tiako tenenina. Averiko indray, izahay atia milamina tsara, miadana, tsy misy délestage, tsy misy fidalian-drano. Raha olona miasa dia manana fahefana mividy, afaka miaina ara-dalàna tsara, ka tsy misy tokony iasanay lohan'ny zay mandro Madagasikara, fa noho ny fitiava-tanindrazana, noho ny fitiavana atsika vahoaka malagasy, raha no mahatonga anay miteny, satria efa tsy fiainan'olombelona itsony no iainany vahoaka malagasy am'izao 2024 izao. Sahala am'izay le izy anjaratsika mieritreritra, anjaratsika no mandinika raha mbola misy saina afaka andinika, tsika vahoaka madinika ny teneniko eto, fa rehefa misy anome ohatra za hoe, anome ohatra za raha ohatra hoe am'resaka tomobile, raha olona manana permis ianao no nanao accident, nanao zavatra tsy mety de misy olona tsy manana permis mitondra tôbila ka nanao zavatsy mety no accident, mafimafy kokoa ny sazon'lay olona mana permis, satria fa nahalala le mana permis hoe matoa izy nahazo permis de mahalala ny code de la route, mahalala ny lalàna ny fifamoivoizana, nefa mbola nanao zavatra tsy mety. Igny mafimafy kokoa ny sazy mahazo an'igny rehefa manao zavatra tsy mety, toy zay lay olona tsy mana permis mihitsy nefa nininany de tôbila, de mazava azy tsy zavatra haika. Ohatran'izay zany ny toerana misy ny malagasy madinika sy ireo malagasy zay milaza fa nianatra, nahita fianarana, milaza ho intellectuel, milaza nianatra lalàna, nefa minia sy mahay ny zavatra rariny sy hitsiny eto Madagasikara. Ka averiko foana hoe mba betro ve no miasa ao andohanareo olona voalaza sokajin'olonareo sa inona? Zay en généraly
rehefa tena tao fandiniana dia tsy misy fitiava-tanindrazana na ny malagasy nahita fianarana rehetra sy malala rehetra, tsy misy fitiava-tanindrazana na iray maty aza fa fitiavana tombotsoa manokana, fitiavana tombotsoa manokana, fitiavam-bola, fitiavatena. Zay no mandraka ao am'ireo olona nahita fianarana sy mahay lalàna eto Madagasikara. Voilà, zay.